eo amin'izay vaovao politika zatrany manoloana ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao izay somary mafapana dia naneho ny heviny indrindra i Jacques Aimé izay sady filoha-hevitry ny antoko tambatra no sady mpitarika ihany koa ny vovonana tsy mialonjafy mandala ny sata republikana komiti-paritra Fianaratsoa no resahiny ity mpanao politika ity indrindra ny raharaha Claudine Razemamonjy sy ny raharam-pirenena amin'ny akabeany vola ravoafy sy Tsirakotoarsan. Endriky ny zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena ny raharaha Claudine Razemamonjy hoy raha ny Rina Jacques Aimé filoha-hevitry ny antoko tambatra no sady mpitarika ny vovonana tsy mialonjafy mandala ny sata republikana komiti-paritra Fianaratsoa no soritany ity mpanao politika ity fa ny faritra manerana nosy ny seha-piariana rehetra dia anjakany ny kolikoly avokoa. Vanim-potoana maro ny famatotra ny teraka Claudine be dia be. Io zany ny fizerinay azy dia nanomboka teo amin'ny tetezamita nateraky ny faharavany fitondrana Ravalomanana mety ny filoha Razoel tany amin'ny 2022 dia nitoy zay teo amin'ny taorian'ny fifidianana telo amby folo sy roa arivo zay lavinay tambatra tanteraka mihitsy hoe sy fifidianan'olona ny maika amin'ity firenena ity fa fanovana système mihitsy zany hoe le lazainay hoe firaisatsiny amin'ny famatotra misy olana be dia be eo ny alatsika hatrany amin'ny mpanjana trany zany tsy voahilisika dia nefa ny fanesesy be zany ny fiovana teto nateraky ny fidinasika andalambe fanoherana n'izay mitondra teto mpitondra saika na sady sinomana no nateraky ny alabato ka misy zavatra mifanindry zany ao zany hoe sy voahiliky akory ny tsy fahombiazana napetraky ny fanjanahantany dia mifanesisesy ny everisika fahanovana zay matady hevitra hoe azay moa dia manohana an'izay hoe sy misy zavatra hanjary eto rasy misy fahanovana avy any fotony ary fahanovana tena mahery vaika mety harary le izy kanefa hanarina ny piso sy afaka piso io zao moa zany resahiny ramatoa Claudine Razemamonjy ety amin'ny resaka détournement de deniers publics fa misy angehany amin'ny Vatosoa, misy angehany amin'ny Volamena, misy angehany any amin'ny Bois de Rose. Everiny antoko tambatra fa tonga ny fotoana tokony antsina ny lalam-panorenana ary anarenana ny rafitra misy amin'izao fotoana izao izay manomevana ny kolikoly ary manilika ny fokotany izay ao anatin'ny fanaparam-pahefana raha tokony ao anatin'ny vondrom-bahoaka itsitsy ny mampahefana izany.